Miarabantsika rehetra indray amin'izao zoma fahatelo ny volana Jolay 2020 izao. Mirongatra izay tsy izy ny valanaretina Covid-19, mitombo andro aman'alina nisan'ireo cas positif arakaraky ny tombon'ny fitiliana vita. Tombo koa zany nisan'ireo marary ary koa ireo izay namonoany tamin'ity valanaretina Covid-19 ity. Dia matsiaro ambavaka an'ireo marary ary koa ireo nodona-paoriana noho izany ary mampahery anareo. Ny tena olana manoloana izao valanaretina izao dia ny tsy fisian'ny mangarahara ary indrindra koa ny tsy fampian'ny fanazavana ataon'ny fitondrana manodidina an'ity aretina Covid-19 ity, ka tsy fantatry ny vahoaka intsony hoe inona ny marina, inona ny tsy marina, inona ny tokony atao, inona ny tsy tokony atao, fa misavorovoro sy mitebiteby ny olona manoloana ny fianak'ity aretina ity, ka izahantsika mba hitondrana fanazavana kely izay toe-java-misy eto amintsika izay. Ny olana dia tsy fantatry ity fitondrana ity, indrindra ny filoha, ny resaka hoe priorité, satria efa taona maromaro ny iainantsika an'izay miaraka tamin'io filoha io. Nonan'ny olona kianjany amboarina, izao indray tonga indray ny valanaretina Covid-19, ozinina famboarana tômôbilina no resahana, famboarana kianja, famboarana rova, izany hoe sarotra be, tsy fantany velively ny atao hoe priorité na amena, nefa mbola sarotsarotra noho ny amena ara-dalàna izao amena iainantsika izao, satria amena ara-pahasalamana mikasika valanaretina mahafaty, ka tsy mahagaga raha very fanahy ohatr'izao ny vahoaka, satria amena tsotra raha tsy hitantsika izay ozany, indrindra fa ny amena ara-pahasalamana, indrindra moa fa dia mitondra baolina irery, banany daholo ny sehatra rehetra manodidina an'ity resaka amena ara-pahasalamana ity, ka tsy hita intsony ny andraikitry ny tena manam-pahaizana, izany hoe ireo mpitsabo, tsire, tsy manazava ary koa takona tanteraka, nefa ny olona nianatra manokana momba ny fitsaboana, mahay ny resaka areti-mifindra no tokony hanazava andro aman'alina amin'ny vahoaka ny tena fandehan'ity aretina Covid-19 ity, mba tsy hitebitebeny ary koa mba hitandremany. Ka ny andraikitry ny fitondrana zany manoloana an'izay resaka amena ara-pahasalamana izay dia niady mba tsy hianaka ny valanaretina, izany hoe misakana ny fianak'ilay valanaretina, misakana
n'ilay otrikaretina ilay coronavirus zany a, manome an'ilay Covid-19 zay ny tanjona de ny sakanana azy tsy hianaka mba hitandrovana ny ain'ny vahoaka malagasy 5 tapitrisa. Ny andraikitra voalohan'ny fitondrana amin'izany de ny fametrahana paika na stratégie tsy hipariahany ity otrikaretina ity, zany hoe amin'ny alalan'ny famerana ny fivezivezen'ny olona, iny moa le niresahantsika hoe confinement zany, ary koa ny fanomezana fitaovana zay rehetra mety ilaina rehetra, indrindra ny fitaovana ara-pahasalamana entina hiarovana ireo mpitsabo ary koa hiarovana sy hitsaboana an'ireo marary, de ny farafara ny hôpitaly zany, ny fitaovana fanaovana famelomana na réanimation, ny respirateur, ao anatiny koa fanampin'izay ny fanampiana ara-tsosialy an'ireo marefo indrindra ao anatin'izao vanim-potoana izao zay ny asahirana koa andro aman'alina vokatr'ity varanaretina ity. Ary koa ny fitandrovana ny zon'olombelona, zany hoe voakitikitika zany ny fahafahany tsirairay ao anatin'ny zao amena ara-pahasalamana izao, ka tokony araha-maso tandrovana tsara ny fitandrovana ny rariny sy ny hitsiny, tsy hisian'ny fanararaotana manoloana an'izany. Tsy ao anatin'ny andraikitry ny raha ny tena marina zany resaka urgence sanitaire na amena ara-pahasalamana fa tsy afera tsy fanaovana business izao fotoana anatin'ny amena ara-pahasalamana izao. Tsy andraikitry ny fitondrana velively ny manao fikarohana fanafody, ary indrindra koa ny fanaovana andrana fanafody amin'ny vahoaka, satria ao anatin' zany hoe amena zany, amena ara-pahasalamana zany hoe resaka vonjy-aina zany no resahana, de tsy afaka hiandry fa tonga de action directa na hetsika amin'ny vantana no tokony atao ahafahana misakana ny otrikaretina. Marihina moa fa ny resaka fikarohana fanafody io de dradradradraina sy lazaina fa hoe vita malagasy, nefa rehefa arahana sy zohina akaiky dia ireo lobbying pharmaceutique, zany hoe ireo laboratoire mpamboatra fanafody goaibe, zany hoe tombotsoa vahiny no ao ambadika izao. Misy resaka malaza moa ny resaka hoe Bill Gates sy ny sisa. Tsy misy mahagaga zany satria ohatran'ny latsaka avy any an-danitra vetivety teo, tonga ny valanaretina de niseho daholy ty zavatra tsy fantatra rehetra ty, na ny tambavy izao ndraiky io variana any amin'ny fanaovana gelule, nitsindrona de mbola hanao ndraiky io ny fanandramana amin'ny olona zay efa nisy ny tsy fanarahan-dalàna sy ny tsy fanajana ny lalàna teo aloha, ka mbola tsy pihana eto zany fa tsisy maharatsy ny resaka hoe fikarohana izay
fanafana na fanafody entina hitsaboana an'izao varanaretina zao. Be loatra moa le teny efa navoaka hoe hanavitra an'izao tontolo zao, ka ny tena izy dia ny tokony ny vahoaka malagasy aloha no hatrehina. Trano efa mirehitra, miredareda ny afo, tsy amin'iny fotoana iny ianao vao andeha hitaty hoe inona ny zavatra hamonoana an'le afo, fa zay eo amin'ny zavatra eo tananao mivantana no ataonao, fa tsy hoe andeha hamorona extincteur indray ianao hanangana usine hanaovana extincteur hamonoana an'le afo. Le varanaretina efa mandripaka mamono raha mbola hiandry ny tsindrona. Vaksiny mbola atao fanandramana mbola tsy ho azo ampiasaina raha tsy afaka tafiry fotoana maromaro de ho tapitra ripaka eto isika menakavy. Ka eto aho dia na amin'ny firesahana an'izay fotsiny ara de efa mandany andro, satria lasa any amin'ny resaka tsisy idirany amin'le fisakanana an'le otrikaretina isika, fa lasa variana any amin'ny resaka mbola any akebon'ny omby, de ny fikarohana fanafody izany. Ka hatramin'izao aloha dia tsy mbola misy ary tsy mbola nisy navita, tsy mbola nisy nahita ny fanafana amin'ity aretina Covid-19 ity hatreto. Fa ny zavatra afaka ampiasaina avy hatrany dia zavatra tsotra hatrany am-boalohany fa tsy norarahiana, dia ny mesure barrière, zany hoe ny arovava zany a, ny distanciation sociale, zany hoe mbola eo ihany le resaka hoe fiboona, eo ihany koa ny resaka fanidinany sisy tany, zay raha antsika nafantatra moa fa de taraiky. Zay no nahatonga an'ity valanaretina ity tafiditra teto amintsika. Ka ny tanjona de ny fiarovana ao anatin'izay, fiarovana an'ireo mpitsabo aloha voalohany indrindra, satria raha ireo mpitsabo antsika no marary de eo daholo tsika rehetra no raisina, satria mijaly izy ireo amin'izao fotoana, tsy misy ny akanjo sy ny masika sy ny fitaovana fiarovana ny tenany ahafaha mitsabo ara-dalàna manao ny asany, ary koa zany mety mamody ozan'ireo tsabonany e, satria raha marary moa le mpitsabo, ho tsaboana no atao, lasa mandeha mamindra any amin'ny olona tokony tsy, olona tsy marary indray no mbola amindranao koa. Ka mampalahelo de amin'ny resaka arovava zay farany tsotra indrindra amin'ny resaka amin'le mesure barrière, nefa io avy de fa tsy vitantsika sy tsy araky ny fitondrantsika ny misahana izany. Ny vola be tsy tokony tsoforoana no nindramina sy azontsika, fa lany andro any amin'ny fampiasana amin'ny zavatra hafa ny vola. Ka impiry moa zay no nisy fizarana arovava teto Madagasikara, tsy mbola na ny vahoaka ray manontolo mbola tsisy nahazo hoe nahazo daholo. Ny ray aman-dreny nanaovana sinema fotsiny nisy fizarana, zany ara arovava tsy ara-dalàna, tsy ara-fomba, fa de hoe arovava fe arovava fotsiny
ary vavaray zay efa 2 volana no nampiasan'ny olona azy tsy manana savony akory izy hanasana an'iny satria zany efa lasa maimbo. Raha anaovanao indray andro anie iny de efa maimbo ny pitson'iny am'le pitodroranao anatin'iny ka lasa mitahiry otrika aretina indray le izy fa tsy miaro anao intsony. Ka ny mamaky an'ny fitondrana eto amintsika moa de any amin'ny fikarohana fanafody fa ny zavatra tsotra tsy hainy ary tsy fantany ary tsy vitany. Manasa azy ny fantany ka voaingana zao lazaina fa olona firy no gadraina na ampidirina violon noho ny resaka tsy fananany arovava ary firy koa no nosaziana nandola-mandy. Ka ny takiany zany dia ny famoahana ny mangarahara manodidina any vola fanampiana any vahoaka malagasy io. Volam-bahoaka io tompoko nisy 440 millions d'euros. Lazaina fa lany nanovitanana bombo CVO zay tsy hita hoe inona satria tambavy sady tsy nahasitrana tsy niaro ka tsy magaga raha mitohy ohatr'izao ny valanaretina. Raha naomby ireo dia tsy nisy zao fianaky ny valanaretina izao sady efa tsy mety lay tambavy de mbola zao ndraiky io mbola nandamy vola ndraiky io nanaovana gelule na hoe CVO plus. Tsy fantatra daholo aloha avy aiza daholy ny fiavian'ny vola nanaovana zany rehetrarehetra zany fa de mampalahelo ary zao de mivoaka ny ndraiky io ny resaka tsindrona artésunate injectable. Avy aiza taiza ny fahaizan'ny mpikaroka malagasy hamoaka an'izany. Zay foana mantsy hoe dradradradraina hoe gasy vita gasy nefa tsy mazava velively fa zavatra hafa ny ao ambadika ao. Ka ahoana moa no anazavana ny hoe efficace na hoe mampahomby nilay CVO satria rehefa tsy voaporofonao fa izy fa mahasitrana marina le izy ka eken'ny rehetrarehetra de tsy andeha novinanoviana anie io na atao inona na atao inona. Ary koa ny fantaniana loza koa ao ambadik'izay zavatra zay mety lay CVO nomenan'ny olona koa ne mety mampahafaty an'ireo olona ireo rehefa tsy hainao ny manazava hoe inona maha efficace azy tsy hainao koa ny manazava hoe tsy voaporofo koa fa hoe tsy mamparary olona io na tsy mamono olona io de ao anatiny daholo zany. Zay ny ilaina an'le fitsipika etitra amin'ny famboarana fanafody. Azo lazaina koa zany za zao afaka miteny hoe le CVO mety nahafaty an'ireo olona maty ireo. Porofoy amiko hoe ahoana raha no tsy le CVO no nahatonga an'izay. Zay le fitsipika ao anatin'le famboarana an'le fanafody anie. Ka atsaro ny resaka bizina aloha, resaka hatreto mantsy dia variana amin'ny fikirakirana vola amin'ny tsy ahoana fa tsy mandeha any amin'ny tokony ilana azy ny volam-bahoaka. Ny farafara na lit de réanimation zay zao no tena maika sy ilaina indrindra satria raha eto Afrika zao Madagasikara de tsy hita tableau
Matetika moa mivoaka amin'ny vavan'ny filoha ny hoe lehibe indrindra eto Afrika. Fa ny resaka hoe liana reanimation zao amin'ny firenena farany gisitra indrindra de 4 fotsiny no ananany isaky ny mponina ray hetsy. Ny antsika tsy tafiditra ao anatin'izay, zany hoe mbola latsaky ny 4 ho an'ny mponina ray hetsy zany liana reanimation na farafara famelomana aina eto amintsika. Ny famboarana tômôbila gasikara, zay tsy tômôbila malagasy mazava ho azy, na bilao ray sy visy ray raha tsy vita eto amintsika, fa zavatra vita sinoa io na vita tsy fantatra. Zay no mamaika fa tsy ny fanaovana respirateur. Tsarovy fa any Dubai de nanangana orinasa manararaotra an'izao fotoana nivalana aretina Covid-19 zao ndrareo amboarana respirateur mora sy azo antoka sy arifomba mba ho takatry ny rehetrarehetra. Zany no fanamby, zany no zavatra masina raha te hanao zavatra tsara ianao eo amin'ny fiarahamonina hanavotana an'izao tontolo zao. Zay de mitombina le hoe hanavotra an'izao tontolo zao, fa tsy amin'ny resaka mbola any akibon'ny omby, mbola tsy fantatra firy taona ny tediavana vaksiny sy fanafody momba ny sida hatramin'izao mbola tsy misy, ary tsisy milaza mihitsy hoe ho hitako ny an'ity Covid-19 ty anie. Firenena firy ny firenena matanjaka be reo no faninana manao an'io fa tsy hatramin'izao mbola tsisy afaka miteny hoe efa azo antoka sy mivoaka ny tena fitsaboana amin'io. Eo amin'ny resaka fitiliana indray, any koa ny tokony andaninany vola, tokony ampitomboina ny fitiliana, nefa raha ohatra ka ampitomboina ny fitiliana nefa tsy ny marina no avoaka amin'ny resaka valiny, de tsy misy ilaivana azy koa. Satria ny raha nanahity reny rehefa nanomboka niakatra ny isan'ireo cas positif de nolazaina fa tazo mahery na daingy. Mbola tsy tapitra moa ny resaka ohatran'iny fa tamy voalohany izy tany atsimo tany, zao ndraiky io any Befotaka misy ny daingy moa de tsy fantatra intsony na daingy marina na inona ny zavatra amanjoan'le voaka, nefa zao ny tsara fantatry ny rehetrarehetra, ny atao hoe daingy na paludisme na tazo de tsy ao anatiny ny arety mifindra. Zany hoe raha ny fisiana olona marary anatina ohatra hoe tokantrano anankiray, ndray voa daholo zany ndray marary de miara-maty, tsy ny tazo mihitsy ny ahatonga an'izay satria ny kaikitra moka tsy mahatonga ny olona hoe hiaraka hanao valana aretina ohatran'izao. Fa ny resaka otrika aretina zay mifindra, zany hoe mifindra malaky amin'ny alalan'ny virus, amin'ny alalan'ny mpidi-drora, zay no atao hoe valana aretina fa tsy ny resaka palu. Donc raha ny marina zany dia resaka fanarotsaroana fotsiny resaka tazo sy daingy io. Ka miangavy anareo mpitondra re aza lalaovinareo ny aim-bahoaka, satria ny adidin'ny fitondrana dia mitsabo sy miaro ny vahoaka, ary indrindra koa manazava ny momba n'ity valana aretina ity mba hitoniny ny sain'ny vahoaka, ary koa ahafantarany
inona marina ny tokony ataony satria tatoato dia mifanipaka ohatra ny valalakarona ny temy midina eo amin'ny samy mpitondra. Teny am-boalohany aloha tsy mila